Tantara indray miseho eto amin'ny Radio Plus. Atolotry ny Radio Plus ho anareo zao. Nampangain'ny fitiavany. Tantara indray miseho nosoratan'i Andriamanalmanana. Ireo nanomena tantara Romy Armanana, Diara Nevson, Yadaranji, Priskara Kotoarmanana, niaraka tamin'ny Laingo Andreas sy Sofoerandry Amlolona. Nandra feo sy nana totoso, Yadaranji. Andro voalohany. Fandrava loha ianao androany. Zaho efa tena sahirana mihitsy amin'reto entana rehetrareto. Fa inona moa no tokony hanahirana anao amin'izao e? Entana efa vita tsara ioko. Ka ny akanjo rehetra sy ny lamba hoentina any angery zao dia efa manahirana anahy e. Mbola be dia be koa ny tafiditra ao anatin'ilay valizy ireo nefa efa roa be zao. Resy koa ara tokony mbola hoentinako. Tsika sy mbola fantatra hoe aharitra firy andro ny any. Ampy rererona solo a. Aza hoentina tsony retsy. Ny atahoerako nge hoe tsy ampy reo e. Sady tsika anga afaka hanasa lamba kory rehefa any e. Mividy re tsika rehefa any raha tapitra maloto daholo reo a. Zany koa moa ko hiasana saina. Ndrasa raha aloha avokako daholo reo dia tsy loko an'izay tena ilaina rehetra e. Reraka amin'izany ianao. Sady ringy ty ianao raha tsy efa valo arika be ohatrin'inona e. Tsy maninona re zany ny rado a. Sady aleko manao zavatra fa manjary matory fotsiny ato an-trano ato. Raha sady efa niteny hoe aleo tsy dia matory tsony fa manjary kamo be le zaza. Akana izany azy e. Sy tokony ianao reraka be loatra nge ny olona be voky e. Sady efa valo volana mahery kely io kibonao io. Mandehany ianao makaina ka. Avy aloha ataoko reo. Dia mba ho vitanao reo? Fa ahoana moa tsy ho vitako ka. Mba mahay mampirina lamba ihany nge za ty na dia hoe tsy dia manampy anao firy atao trano ary. Ay, eny ariko. Fa tandremo no metsiny anay eo indray rehefa misy ty ao a. Ka efa za zao no manao azoko. Inona tsony ny anakianako anao amin'izany e? Tsotsotra kely any ambony ary aloha za e. Antsoe rehefa vitanao reo. Endrery vady koa. Isolo akanjo kely fotsiny a dia anao andreo. Radio Plus. Aiza koa ary raha tanjony. Miariva ihany le andro. Tsy famidimy zao. Andraso hoe. Iye, latsaka kely fotsiny. Iyeny e. Le mandeha alina aloha tsy dia mampaninina loatra fa le sécurité eny an-dalana no tena mampitataina. Fa na izany aza. Efa tamin'ny 12 nge ny fotoana hoe ilany e. Hatramin'izao le ry sady tsy miantso ny tsy alalana vaovao. Aleo rangaha tsoko a. Allô, tanjona. Fa iza le ty ala? Ka efa midimy ngely ty zao e. Zany ve? Dia ahoana zany?
ka zay mihitsy no eritreretiko teoko fa tsy mampaninona velo tiany mandeha alina tsy hoe kanosa fa le tany tsy milamy maloatra ity no mampatahotra anako ka ilahy efa zara dia sy miraika amin'izany tsoniko eny are dia miandry ety an-trano ihany zany zaiko aza ely alahy fa nasolo efa dodina be mihitsy ok rehefa avy eo fa aiza ihany ho ny tanjony voatazona ny voro-tampoka any ampiasana indray hono le ry izy natsoko teo iny vao hoe miala any ay miandry azy indray zany sisako vaovao madame Nasolo ohatry ny teny efa akaiky izy zany ka mifatongavan'io zao ny vaovao andrasanako zao le atao hoe miandry tafika miandry tafika fa mbola andeha hitsangatsangana ihany sady amin'izay aty amin'ny tany lavitra be aty ka lera sazy mihitsy nge ty no ny teny anay an'izany somary tery mantsy ny tratrany dia ilaina maka-rivotra masina kely izy mandra-pahaterany fa mbola hoela angasa amin'ity tapatapaka ny volany ity ny dady efa nomeny anay hay kosa mety zany mba mahita raha-masina mialohan'ny aterahany zany ny zanakareo roko sady tsika nge tsy hoe hijanona ela be any tsy herinandro ihany raha betsaka fa tsy vetivety loatra kosa ve zany samba te hijanona tapa-bolana mihitsy mba satroka ery zany rakibo nefa ndrisy fa herinandro ihany ny congé azo nyty tanjona mahandry ty tsy hafa manoatra zany tsikako amin'ny herinandro dia efa tsy maintsy hoe hiverina hifoka ny rivotra Tananarivo indray eny rehefa mba mahazo kely koa aloha dia izay fa tanjona rehefa mba mahita mpivarotra angenao dia mba mijanona kely ohatry ny nona sahady aho zany tsy andry eo ve rehefa ny loloany sa efa tena refona tanteraka ka izy kosa ngely isy olona roa normalna be raha nona lava izy aleo fa hijanona ato aloha ato Radio Plus tanàna mora mangitiry rado fidry fa maninona anao koa ny olon'eto fa isako mandalo amin'ny fitanàny tia na atoandro na alina dia ohatry zao foana nikako mifanaresaka eraky ny tanàna na amposy na tômôbila na mpandeha tongotra na mpivarotra ka zahay mihitsy erinasolo rehefa tanàna andalova lalam-pirenena tsy misy fotoanan'izany fa misy taxi brosy mandalo koa dia tsy mba matolo misy zany reo mpivarotra rehetra eo aiza kosa mety hoe misy mifanolo ry zareo ohatra zay azafady ry izy mivady mbola vidy kely an'reto zay no nataraiky ana tany gaga mantsy aho hoe lasaizandray ary laha teo zay efa ela be nalan'ny sakafo dia naleonay nakaina kely tato anaty fiako fa inona daholo reto ry tanjona labera rery eo mba anamanay mitsamy malalana iny tena mety mihitsy lesy zany hevitra ila zany raha tanjona ilaina mihitsy ireo sady manala toromasina sao dia mifanohatra amin'izany araha ny tokony ho izy tsy vomero indray ny ampatoranaareo sady aiza koa sady hitondra tômôbila misotro toky fa tsy mahatoky anandray nga hony ianao ry madame Nasolo sady labera koa nge ireo fa tsy toka ry Nasolo eny ataovy tsara ariko zany ke mavesatra fantatray re zany milamina tsara fotsiny ianao arinao dia kahapetao ny ceinture dia maka toromaso kely aloha sady zay re tsy mamo ry Nasolo fantatray zay ataonay sa ahoana ity
Mba miteny fotsiny ary ka hono andray voaloha indray lahy aloha sa mety foana zay tiany lahy fa aleo loha sy rehefa ny aloha any nasolo manty tsy mahita tory rehefa zany no mitondra eny ariko lasitsika andao ary misy fiara mifanena amintsika mihitsy izy zany ohatry ny mangingina be zany nefa tsy vao niala kely ny mora mangakory tsika teo mbola tsy 10 kilometatra akory mety mbola lavitra daholo ngava lesan'ny fiara miakatra rehetra zay nga fa lavy mbola matahotra ihany tsy hoe matahotra fa le tsika irery ty andalana mihitsy no tsy matiko loloko tsy maninona lesy io ary io sotrolo ny labiera fa tsy amin'izay mba afaka koza ny fitaitaina nylahy zany sady mangatsika tsara mihitsy izy zany nasolo koa ty efa resy tory tanteraka dia mandiha amin'izay zany ny voalavo rehefa matory ny saka zay mihitsy ary raha tanjona moramora elahy fa misy olona mitady apitanga io zany tanjona tandremo aizy zany tsy mahita olona zany iny ary ny lafa ny apita izy raha tanjona moramora ino manina misy olona rety tena tsy mahatazona tsony zany frainko zany tirrato ao zany le fa ina le nitranga teo reto ina le coup de frein be teo tanjona rato valio za fa azalozanareo mifandrafandro fotsiny ka tafajanona dia nisy olona voadona ho vilany orona solo olona andriamanitro dia olona iza tena kaiza ka tsy haiko hoe lasa izy teo fa ohatry ny teteziny mpony efatra tao ambany tao mifandrenesako azy dia maty zany ka tsy fantatrerina solo ka mbola tsy nivoaka tany koa ange zay rolahy zay ngely efa niteneniko anareo teo efa fantatra fa hitondra tomobila tranga dia mbola miboboka toka ihany amin'izay mahevavy ere hoe tsy toka io efa zatra an'izao sady misotro zao zay zao nefa mivokany vokatry ny adalanareo ka iza kosa ary ny anapohan'ny zorona solo izy koa nge nikoropaka be dia tsy hitanay mihitsy sana mikoropaka izy na nandeha niadana dia disy foana nareo mafy loatra tsinona ka efa miteny aminao aza fa izy ny apita tapoka teo sady azy ilozanareo mifamaly eo fotsiny fa ny zavatra atao zao no tokony hodiniany ohatray ka andao hivoaka dia jereny zaniko inona indray mbola diniany eo andraso ary fa hivoaka zay ianao aza mihetsiketsiky eo fa ohatra ny mangatsika be izy zany Radio Plus. Dia ahoana ty ny atao tena tsisy aina tsonga ety zany hoe tena niteteziny mpino efatra marina izy teo dia ty arina ty vao tafajanona ka izy koa nge lesy tsy mba mijery tsara vao miampita ay zany tsy izao ny hafarany ka elahy koa mandeha mafy loatrako jerenge raha tsy tapatapaka mihitsy izy zany andao lesy zao radiny atao ahoana ozy elahy ka elahy avy any amin'ny tongony ihany dia zava ty miara-mibatsika sy elahy dia ndao atsipatry anaty kirihitra tsy fotsiny dia ahoana nefa raha misy mahatazana amin'izao tsika ka dia zao tsy misy olona mandaly zao lesy sady mila aingany tsika fa raha tsy zany isy fiaran-daly ihany eto dia ho raisy fotsiny eto
Sady ny fiarantsika ko ngely tika tavela eto ampovoan-dalana be eto e. Ka zay indrindra ny teneniko any lako. Ao ary raisiny avy any amin'lahy. Tanjona, ora tanjona. Inona lesy fa batao aza loza ny lamtanaka fotsiny eo. Andraso aloha fa misy fiara tamy ngely ty reny e. Sady efa miakaiky izy zany. Ay le ty sady ohatrany tsy ray izy zany tomobile be dia be reto. Ao aingany lahy. Voay aingany io malina taorina teo. Aingany lahy fa atao inona le ty ka tsy maintsy alefantsika ao aloha ty fa tsy ho zakatsika batainy ery ampitany arabe ery e. Aingana lesy lafa fa akaiky any nge reto e. Ka ao ary zay. Ao ary andao mekara aingany lahy. Dia manaraka any lahy fotsiny fa tsy misy fantatro mihitsy izy ty lahy tao e. Mekara lesy fa zabe fanazavany eo efa misy fiara taminy. Atao inona tao anaty fiara zao za mifaty zany? Ary aza miteny mafy be ohatr' zany aloha nasolo misy mahare io nge zany. Fa ahoana ny tsy tabataba e? Sa tadiavinao angina tsy hiteny tsony na izany ary aloha kalma ihany tsika ary nasolo manjary tsy misy eritreretana zay tokony atao nge le tabatabanao e. Ka tsy valinareo ako. Ahoana zany ho any anaovana an'io faty io? Za kosa aloha tsy hanao voyage amin'ny faty zany e. Ka raha ny hevitro aleo aloha entina manaraka atsika e. Dia rehefa misy toerana azontsika hijanonana nariana azy dia avelantsika hisongona ny daholo ireo fiara aorianantsika ireo dia zay vao ariana. Sady amin'izay nge tsisy atsikatsa mifanibazantsika azy anaty kirihatra any amin'ny sisiny any e. Tsy azoko mihitsy. Fa maninona raha avela hisongona any teo dia izao e. Miahiko sao dia mba ahita zavatra vao arianao sao ka zay vao tena loza. Tsy afaka alefantsika ireo nasolo tsy mba daholo nge nijiro ao aloha tamin'ilay nandona an'ilay vehivavy teo e. Mila ny vaky moa mila mitsilopolopo kely sisa. Dia zarako ary aloha misy andry zareo afaka nazavany lalantsika avy any ariana any. Tena tsy mahita ninina marina ngely ty raha tsy misy an'ireo fiara ireo aorianantsika e. Sady maizina be nge izy zany. Ay le ty e. Ahoana? Misy inandray tanjona? Ka misy barazy itsy alohantsika itsiko. Barazy inona le ty io? Tena tsy fantatro fa tsy maintsy mijanona aloha. Reto ohatratra aza mikoropaka fotsiny aloha ianao e. Mila mitony sara atao voatriny hoe tsisy ininona ao aoriana amin'ny fiara ao. Olo ty rato tena misy gendarme manaraka io. Dia inona ny ataoko ty? Efa hoe aza mampiseho endrika amin'ny taitaina mihitsy aloha ary so moramora fotsiny etsy ny fiaran'lahy dia arao zay teneniny. Eny ary rato maninona raha tonga dia mivoaka dia teneniny io polisy io e. Marina tsy mitebiteby be azy zany. Fa nasolo ve lazadaly e. Tianao nga ny tonga dia higara tsisy fisarana ka. Ny zanako ary ty mbola tsy latsaka kotroko. Dia mangina ary ianao e. Ary aza mangovitra be ohatran'io fa manjary manintona azy indray. Ohatra mandefa na ivily aty ankavia ngely ty izy zany e. Ka mivily ihany lahy e. Eo hajanony aorina an'io camion io fiaran'lahy. Ary rasy loha fa misy olona manatony ty aninona ty amintsika izy zany? Tena kaiza le polisy toery rato lasa nakao amin'io fiara aorianantsika io re izy teo ary aza mikoropaka be ohatran'io Salama tompoko. Miala tsiny manelingelina anareo fa misy fizana tsy maintsy atao amin'izay fiara mandalo ety mantsy nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ay fa fizahana inona moa zany raha tsy mahadiso? Ary toa matahotra be nareo zany. Fizahana ara-pahasalamana re zany miparitaka be mantsy mipesy tamin'izao dia tsy maintsy mandalo zahany eto aminay daholo izay rehetra miditra na mivoaka an'Antananarivo. Ay ve za efa nieritreritra hoe zay efa nieritreritra hoe nisy dahalo tafaporisana angamba tiako. Ka vita tao anaty fiara ihany nga zany sa tsy maintsy mivoaka ato izay telo ka? Tena mbola mamerina fialatsiny rery zareo tsy maintsy asatrano ato sy nataoko. Vao may tsara zany aleo fa hivoaka an'izay andao rato
Eny ary misaotra anareo. Andrasako aty amin'ny tsefitrano itsy nareo. Eny re tompoko, ho avy zay e. Tena tsy azoko mihitsy ianao tirina soloka. Efa hoe akombony ny vavanao dia manara fotsiny izay teneniny, mbola miantsanantsana ihany. Ka ataoko ahoana raha tsy teny amin'ireny rado a. Zary ato efa tsemboka tanteraka mihitsy. Sady kay ohatra marary tampoko izany koa ny kiboko. Mivoary enareo fa miandry le olona e. Azy iloza nareo mifanditra eo indray. Ho avy re zay ry tanjona. Kay tena mandaka be izany zanako izany. Radio Plus. Eny ary vitsy zay ny fizananareo fa reto misy pila telo dia tsy maintsy mihinana anreto nareo a. Efa zay mihitsy mantsy ny fepetrany raisiny. Sady ampy fiarovana anareo amin'izay eny an-dalana eny koa ty fanafody ty. Rehefa lanareo re dia mba sokafana kely angamba ny varavaran'ny fiaranareo rehetra. Misy ranom-panafody tsy maintsy atao amin'ny fiara rehetra mantsy ao ivelany ao. Tsy maintsy atao an'izany koa ve zany zay dokotera? Ie, tsy maintsy ka. So misotro aretina na parasy mety manaraka anareo mantsiko. Tsy maintsy atao daholo ny fisorohana rehetra. Ka so dia le ranom-panafody manevitra be re zany dokotera. Fa mbola ho lavidavitra mantsy ny dianay. Ka tsy misy atahoranareo zany fa ranom-panafody malefaka tsisy fofona mihitsy. Ay, fa zahay amin'ny rahalahy ihany ngamba zao dokotera tsy maintsy hihinana an'ireto fanafody retiko. Zany? Fa nahoana ka? Ka ty vadiko ty nge zao mitondra voaka e. De sady efa kaiky ho teraka izy ty dokotera. So dia tsy mety amin'ny zazao akipiko io. Andrasa ho jereko vetivety ao amin'ilay bokinay ao. Ohatrany tsy tena sura mantsy hoe afaka hoanao io fanafody io raha zany. Ray minitra fotsiny a. Dia ahoana reto ny atao a? Osokafana zany ny fiara. Moramora aloha ny nasolo a. Fo maika misaviritaka daholo ny lohako. Ka rehefa tsy maintsy zay ve mo dia hotsorony eto daholo zany vely ty ny zavatra rehetra. Higadra daholo zany tsika. Tsy mba manaiky an'izany kosa ary tanjona. Ka inona ary ny atao e? Andao reto hitsoka. Tonga dia andao anaty fiara dia zao dia mbola tsy eo le dokotera. Tsy mety zany e. Ko raha tsy paisy ireo polisy eo avelan'ireo aminaoko. Manana moto tomobila ngery zareo hitako ao e. Tsy mandeha tsy ampy 2 kilometatra fotsiny ianao dia raisy fotsiny. Raha tsy hoe hotifirina. Aza mba miteniteny foana ary tanjona. Mariny. Mangina aloha fa zay le dokotera fa miverina. Ka inona ary ty ny atao a? Tonga dia hotsoroko a. Efa ty izy fa za miteny tsony lahy e. Miala tsia fanampiandrasako ela teto nareo. Tsy maintsy nareo amin'ny rahalahy ihany zany mihinana an'ireny fanafody ireny e. Ianao madama tsy afaka mitelina an'ilay izy teo a. Mety hisy fiatraikany amin'ny zazao akibonao mantsy. Ay, so ihany fanjerenao zany. Azafady indrindra re madama. Vaovao be koa ilay fanafody dia mbola tsy voafihako tsara koa. Ka tokony mba jerena tsara mialonga e zany. Fa azonay hoanina ao anaty fiara ve reto fanafody reto e. Hany mantsy no misy rano itelomana azoko. Ie, tsy maninona ka. Efa meko anareo moa izy teo. Efa ty ka. Misaotra dokotera. Andao rato a. Andras fa tonga dia araka aminareo koa za e. Avelanareo eto fotsiny zany za. Veloma ianao dokotera. Veloma ary tompoko. Mbola mamerina fialatsiny ihany e. Tsisy tsiny e. Tonga dia veloma ny fiara ary tanjona. Aingana. Eny refa efa mamelona izy a. Tena afabaraka amin'ireny olo ireny mihitsy a. Nefa aiza moa no afantarako an'izany raha tsy nijery boky aho e. Le raha matoko tena masika beko. Ndry ary to tonga dia lasy zareo. Tsy nasiana ranom-panafody koa zany tomobilany. Aleo rangaha andeha ihany a. Mbola hiakatreo indray ngamba ny atezernan'ilay madama teo raha saiko miverina indray ireny. Sady efa nihinana an'ilay fanafody ngery zareo teo e. Tsy tokony misy atahorana tsony.
afaka ihany tsika zany ara nisy nylazaina tsony nazariko tena zany raha tsy efa tenda ny haiko soa ihany ary fa mba nahay modezitra na solo hitako menatra mafy mihitsy le dokotera ka normal ara iakatra e asanao ve dia tsy voafehanao akory raha voateliko teo moa zany iny dia ahoana misaotranao ihany alorona solo raha tsy ianao angamba dia tsy haiko tsony zay nitranga teo ary nanao ahoana aloha lekibinao teo e eno tsy maninona tena mbola mararika ohatra rehefa mitady lalana ivoaka zany angamba ny zanako aza miteniteny foana rery na solo aizany amoahanao azy aty amin'ny toerana tsisy akoatra ny kirihatra sy alabe aty sady amin'izay alibe mikitroko ty ka efa tena marary teo zakako sony inge izy zany akay iareto kely alorona solo rehefa mahita tanantsika mijanona fa tsy nisy nanaraka ve aloha tsika ohatra ny antsoantso mantsy le polisy teo tsy nisy ka tazako izy teo fa nandeha nihitra tao amin'ny trano le dokotera teo tsy maintsy ny dokotera indray zao no azo ny anjarany eo ka zany rehefa tsy mahay ny asany fa nay izany ara tsy nisy fahadisony nge reny zany hoe tsika ny naina nararoatra ary manina moa reto raha mijanona eo aloha eo tsika kay ataovy makafisany tsara fotsiny dia atsipinareo reo lahy anaty azao le faty eno marina aleo etsy aloha etsy andraso alory tanjona misy fiara ohatry ny manangasangifanena amintsika iny aiza marina neny lahy aleo aloha reny andeha fa na izy zany ary mandrosoa ihany ka kay sao mbola mahita toerana metimety kokoa ao aloha ao loza ora tanjona fa misy inona indray e fa tsy hitany langa retsy aloha retsy inona rado fiara mijanona reo mety le taxi bosy miandro mipandehana mivoaka angambo reny tsy hitanareo ve fa misy plakina gendarme be io eno marina fa inona foana ary ty kay ny kiboko ato efa tena manaikitra be mihitsy ay maratra rado ka ireto kely aloha kia olo ty tena gendarme reto dia ahoana fa iverina hiemitra moramora ary tsy mety ka tsy maintsy mandroso ialahy efa hita andry gendarme ritsika io mandrihatra lampe de poche io izy ka inona moa fa tsy efa eto zany ny farany kay marary aho zany dia inona indray zany lesiny atao tsisy fikatsony ty iny fa manantona antsika le gendarme aleo raha anaty tonga dia mitsotra marary rado atao fotsiny hoe fahatitatsika tany io rado raha tsy vendrana lesy iziko otsoroko marina lesy zay lalany any idonany fa tsy rarahako tsony manaja tompoko afaka manao fizavana avy azafady ie manaja anao sefo ny papier ny fiara sy ny papiernao ary andre matompamily azafady ty ary sefo ary mangatsika ngay ianao zany nitohatra amin'ny mangovotra be ie tsy dia mahazaka atsika azy sefo raha tanjona koa amin'izany tsy mamay mampiresaka fa tonga dia vakina be fotsiny sady mipararehetra be oatra ny reneny mbola tsy vita nga sefo tena marary rado rado mbola mijery izy ary nasolo maninona koa raha tsy manodina be oatra zany iny fa mitsikilo manerana ny aty fiara rehetra le gendarme tena makany aoriana nge izy zany dia tsy lovony tsara koa nasolo ao aorianao iny fa lasany alohan'ny fiara indray ary tena teteziny le ry daholo nge izy zany ahoany reto jironao tsy mahazava lalany reto akory sady amin'izay nge ohatra mivaky le izy ianao nefa ty amin'ny lalam-pirenena amin'ny mandeha ka tena tratrany tsy nampozina re zay sefo mivoa hoe ianao azafady dia mba sokafo kely ny malareranao fa tena ela be ohatrany mihitsy ngary gendarme le fizavana kay maty arato tena ho latsaky ty mariny mbola manao ny asany le mpitandro filaminana ary nasolo fa manina ianao madama marary angasa fa sy hitanao ve za efa migigigy marary efa ho teraka taoriana ty kay
tena latsako aty tanjona. Ay ve misy olona efa hoteraka atoriana ato dia tsy miteny akory ianao Ramose. Fa manino ianao raha mandefa jiro na mandefa klaksona? Tsy ary ho fantaro daholo ange zany ringapamily. Vadiko re tompoko. Efa ho latsaka angamba zanany fa ifanarary ihany izy tamin'izay niala tany an-trano. Zany nge nahatonga anay nitondra an'ity fiara tsisy jiro ty. Ka vita ve ny fitaovanao ry zandarona? Ohatry nefa ho vaky nge tandrandohany zany. Kay, latsaka ty zany. Efa vita re ty madama. Ty ny papianao Ramose a. Dia mandefasy ianao detresa azafady. Misy tanàna mantsy ao aloha ao mino aho fa mety misy olona afaka nampy anareo amin'izany. Ndao nareo ary. Misaotra tompoko. Maheno ry vadiko. Manaiky azy zay raharato. Sérieux Kay, maty ahy. Fanina tanteraka le ry teo. Sainga tsy hitantsony ary zay tenenonako. Naverina ohatrantsy teo papiala. Ay, tena maty atrato ah. Efa dify azy lavitra tsika ary nasolo fa hoaka izay a. Tsy misy zandary matsony nge eo e. Hita ho a. Tsika rehefa ty amin'ny 3 kilometatra je m'en fous atyko. Tsy misangitsony azy rato ah. Tena marary ah, ho latsaka ty ah. Fanga mijanona aloha tanjona. Efa mivoaka sa lohany zany ah. Tena marina ve zany? Ka efa milaza milay izy fa latsaka ny zanakaiko. Mijanona lesy. Midraso fa hitsy aloha hitsy misy trano e. Sady ohatrany hotely izy zany. Rato ah. Ora tanjona. Torana ngely ty nasolo e. Ainga ny lafa tsy mahatsiaro tena solo ny vadiko. Ainga na lesy. Eny lesy fa efa mandeha mafy za. Fa inona ary ty nahazo anay ry Andriamanitra? Fialatsasatra sy fakandrivotra ny eritreretina kay loza zavatra fa no hita taty. Tena resy lahatra zao fa tsy tokony nandeha taty mihitsy zay ka. Zao ty sady mitondra faty mandehandeha no mahita an'izay teraka ty anaty akata ty. Soa ihany ary aloha fa nahita an'ity hotely ty. Sady mba tsotra ny tsy dia sarotiny ihany le vehivavy tompony. Ary leo hitra amin'izay za. Mino fa mety reto rasy lamba noetiko reto e. Ary leo idina tsara ihany ty fiara ty sao dia isy jola hanokatra io ndraika vao maika hitombo ny fahavoazana. Zay. Ka nanao ahoana olona ty izy ao? Mbola ao anatiny ao lesy le vehivavy sy le renitsaja lazainy fa mahay mampiteraka natsony teo iny. Samy mbola tsy misy mivoaka ry zareo. Tsy mbola mahazo miditra ao koa tsika selako. Fa inona ary lesy ry tanjona nahazo atsika? Dia aty ve lesy no andraisako ny zanako voalohany? Ka iza moa lesy ny nanapohan'izao zavatra rehetra zao a? Raha nampozina ho may ve ny trano tsy efa navoaka daholo ny entana? Marina aloha ny lahy. Fa za mahita hoe nanao erreur ihany lesy tsika nasanaka ty a. Tokony tsy letsiketsika tao an-tanà ihany. Ka ela ihany ary no miteny fa le rasazy mihitsy ny hoe mila maka-rivotra amin'ny masiny no nasoloko. Tena nanenina lesy raha tanjona. Ohatr'izay lamina tsara na ny fiterahan'le vadiko ary voara-maso tsara. Efa zao aloha ny hita ty dia tsy maintsy iainana e. Ary mamaiza miasika koa fa lehilahy ny teny e. Zay aloha e. Fa aleo raha anatolotra etsy amin'ny varavarana etsy fotsiny reto lamba sy akanjo reto a. Sady soa ilain'ny zareo ao.
Dia arabaina zany nareo roko. Sady nazy zazalahy mahafatifaty kely sady donga kely ery. Misaotra betaka. Mbola nisy fitahian'Andriamanitra fa raha tsy nahatratra kosa angamba zay dia mety tsy nisy nantenaina tsony. Efa sarotra ihany aloha namoahana azy teo e. Na mamajanona rehefa sahirana kely mihitsy. Fa zany hoe soa ihany fa matanjaka sy mahery saina tsara madame Nasolo. Fa raha tsy nisy fanampianao aloha dia mety zava-poana ihany zany e. Indrindra tamin'ny fandraisana anay tena mankasitraka mademoiselle Ioby ah. Tsisy isaorana re zany e. Famonjena angeny nataoko e. Fa inona tsara ny afa-tsy le renjaza teo? Ohatran'ny misy tadidika amin'ny maty. Ay, na rapitso maraina aza hono mbola tsy tokony etsiketsika eo am-pandriana fa somary niakatra ny tension-any. Dia izay koa ny antony nahasafotra kely azy taloha nahatongavanareo teto. Zany ve? Ka roviana zany zay vao afaka mialeto ka. Mety raha afaka pitso any angamba. Mbola ivernizerany uzazy io mantsy hono izy raha pitso arivako. Ary tsy nanavatra amin'ny sakafo tokony hoaniko sy ny fahasalamana uzazy io ve izy mademoiselle Ioby? Mila misotro rano betsaka fotsiny ngamba ianao. Ny amin'ny zaza indray tokony hoentinareo amin'ny tovi-pahasalamana aingana ihany koa izy ity satria somary efa tara kely any sy voany. Ka eto nga misy an'izany tovi-pahasalamana zany ka. Tena tsy misy kosa aloha eto e. Raha tsy hoe mandeha mandroso any amin'ny 900 kilometatra any ngamba nareo vao mahita. Dia ahoana zany rato? Aleo fa ho hitantsika eo izay atao rapitso e. Mbola tsy fantatra koa izy eritreritry tanjony. Andeha hivoaka kely aloha raha tsy misy ilanareo mivady anatsony tsy misy tsony angamba ka. Misaotra anao. Ndao ary. Radio Plus. Monsieur Tanjona, fa maninona rereto andavarangana eto ianao? Efa mahazo miditra ange ianao e? Ioby. Mbola variana mandinika ny akanton'ny alina eto ahy. Sady makafy ny taratry volana mibalika ambony io. Ary sentimental be ianao zany a. Tsy efa mandray stylo sy taratasy koa zany ianao zao dia manoratsoratra tononkalo. Tsy taletako indray iny ka. Mba eritreritra sendra nandalo fotsiny ny ahy iny. Zany a. Nefa nafinaritra na eriny na are azy teo. Ka afaka mbola tohizako ngera tianao e. Saingy manaso tsy ho tapitra eo tsony ka tsy ahita toreo ianao. Si, mba be any antitra. Tena marina nge zany ry io be. Na ty alina ray manontolo ty ara tsy ho hampiandefasana ny amborosy ny ventsoventso. Tena tsy ho tapitra marina tokoa moa zany raha fahenoko azy zany. Fa satroko foana iainanao Monsieur Tanjona. Nefa misy zavatra tsy maintsy mbola karakaraiko ao ambony ao. Tsy maintsy hiakatra aloha fa avelako kely ianao vetivety aloha e. Rehefa miresaka tsika rioby dia tiako raha tsy asiana an'ilay monsieur zany Eny ary. Fa zao misy zavatra antaniky kely ianao. Ianao rery ve ho mipetraka ato amin'ity trano be ity e? Ohatrany tsy mbola nahita olona hafa koatranao amatsy hatramin'izay nahatongavanay teto izay ko. Hay ve, za sy ny ravaviko mipetraka ato ka. Zany hoe izay roa no mitantana an'ity hôtely ity. Mahavita ihany nareo roa raha izany ngeza nge ty trano ity e. Ka efa asa ray io ry Tanjona. Efa zatra koa ngam'izay. Dadanay sy mamanay no namolaka azy ity. Rehefa maty zareo dia tsy nanany sarotra any amin'ny ravavitsony nanohy azy. Ary nakaizy zany ravavinao zany ka. Ay ve lahy ato velany ato e. Maninona raha miditra mijery anasolo mianaka amin'izay? Sa mbola mafana ny resakareo zany? Ka efa hiditra ao aho zao. Mbola niresaka kely tamin'ny oby teto fotsiny. Aleo aloha hijery zazakely ary ioby misaotra anao nanalan'ny fanginan'ny alina sy nakafiny dia vola pararano niaraka tamiko teto. Tsisy sarany. Hiakatra any ambony any koa aloha za. Rehefa misy ilaina ray dia miakara ao ambony ao fa ao tafadrimandry daholo. Tsika rehetra rioby Tsy. Ary to lasa mborona tsy mahateny ny akamako. Sa ny lalovany anjely dia lasa mona tampoka.
endrika vehivavy lesy zany. Tsy mbola nahita tovovavy ohatran'iny aly hatramin'izay niainako rarado mbo marina hitako moa tsy natsiaro anay telo mianaka tsoniko. Tsy zany kosa lesy ohatra nitsapako ny fozany fotsiny ny fitiavako vao nahita azy aka niresaka taminy. Ka inona moa ny olana amin'izany? Tsy atao izay fanarahana dia vita fa sady ohatrantsika apitara milaza ingy izy iny. Mety hitovy ny ao an-tsainareo. Engany lesy. Nefa problème atsika ary ty mbola tsy mivako. Zany ndray ve niasana saina eto? Vova foana lesy io ary ndao aloha hiditra fa lasa mangatsika tampoka teo koza. Ndao ary. Tena leo lesy raha tanjona zao alina zao dia vitaina mission. Tsisy fotoana tsony mantsika raha vao miratra io masoandro io. Ka reto gardien reto ngy lesy ny olana maninona reo efa nandinika an'ireo teto foana ngely ty za teo telo ry zalahy reo dia manao rando isaky ny 5-10 minitra. Ka inona ny olana amin'izany avoaka antsika any amin'ny arabe amin'ny fotsiny ny fiara dia somary mandeha lavitra kely tsika vao manarina io. Tena marina nenlahy tsy tao an-tsaiko indray iny fa zao lesy nieritreritra hoe raha manana fotoana ihany tsika dia aleo mitondra angady andevenana azy. Aleo amin'izao lesy atsipy amin'ny fotsiny dia vita iza ny afantatra hoe tsika nanao an'io ka. Ozy lahy tsy maintsy polisy ngely tiany anao ankety an'io mety ho hafahafa ihany raha hoe voalevitsika le izy noho izay hoe amin'izao fotsiny. Eny ohatry ny marina ihany zany raha totra ny natamo mantsy izy mety tsisy toy antsoniko. So ihany fa nampiasa saina lahy. Ka andao ary fa maraina ihany ny andro fa aiza nefa tsika no ahita angady amin'ity andro alina be ty. Aza matahotra lahy fa efa vitako etida daholo zany za no andeha akajy ao amin'io be ao. Sura fa misy ao. Efa niteny taminy amantsy teo hoe andevenana an'ilay zandry zaza lahy kosa mandeha mampandry saina tsara ny vadiny lahy. Asa efa presahany tsara io raha sendra hoe midiny eo. Ay mety zany mahay koa aloha lahy ty lasa zao ary. Radio Plus. Ndry nampalahelo an'andray ty zanako. Aty anatin'izao olana be zao izy no teraka. Eny nanenina ihany aloha nandeha taty nefa faly koa satria voasedra tao anatin'ny mafy indrindra ny zanako. Ary ho tafavoaka mpandresy ihany izay rehefa vita ny zavatra ataon'izy roa lahy. Aza matahotra tsony fa ny zanako izany mody any an-tranontsika raha vao maraina eo ny andro. Ary avy aloha omena nono efa nono ianao. Ahoa izy mianaka? Mandroso ke io ary mbola tsy natory indray ngandry. Ka nisy client vao tonga indray tao dia tsy maintsy miarinako. Efa avy nandamina efitrano zareo dia nandalo kely tato aminareo aloha. Efa mahazo nono tsara kosa izy zany Ie, efa tendakanina be mihitsy. Tsara kosa ki zany ary mbola tsy miverina nga izy roa lahy teo. Mbola ka mety mbola tsy vita ngamba ny zavatra ataondry zareo any. Mety ihany aloha ny hevitrareo hoe aleo tsy tehiriziny ely iny fa tonga dia atao deny aty amin'izay koa mba tiany lasahany savoniny dia ho tsaron'izy azy io mandrakizay ny aty aminay. Ka izay mihitsy ngery io ny ao an'eritreritra aleo aloha za ary ndeha hiakatra kely indray mandalondalo ihany rehefa tafidina. Irery koa moa ny tena dia tsy maintsy miveziveziko. Faharoviana no tonga izany rahavavindry izany ka. Notantarainy tanjona anay mantsy hoe rahavavy nareo no mitantana an'ity hotely be ty. Rapisy ihany ka. Ary tsy ela mihitsy koa izany mpanao gazety izany dia mahatatitra vaovao aty aminareo
Ary ohatry misy antony hafa matoa izy manao an'izany a. Tokony ho tonga rahapisy ary izay mantsy nanaran'le ravaviko. Lasa nandeha nakentana ny moramanga izy matsy. Any moramanga? Ie, any ke izay no maka entana rehefa manao provision e. Efa somary tara kely ihany ary izy vao tafala teo. Dia mandeha taxi brosy izy izany makany? Ie, dia mbola taxi brosy koa rehefa miverina fa miaraka amin'ny entana rehetra. Fa eo atapy-tanàna moramanga mihitsy nga izy izany no maka entana. Azafady aloha fa ohatra manady ady be andria e. Mahaliana be mantsy ilay fiainareo rovaviko. Tsy maninona re izany e. Matetika ireo entana madinidinika nalainy any an-tsena fa ny ambiny toy ny hoe hanin-kotrana, ny vary, ny sakafom-biby vitsivitsy ny tsy maintsy rezervena denimeloha aty amin'ilay tanàna ray aloha aty. Dia rehefa midina indray vao raisina. Andriamanitro, dia ho sanatria ve ka? Tsy izy izany ka. Tsy marina izany zavatra eritreretiko izany. Dia ahoana nefa raha tia za koa ka. Olona be dia be mifanaretsaka erako moramanga iny. Avelako aloha nareo mianaka e. Bonne nuit. Ndao ary kia. Efa atonina ity zao sa ve mbola ampiana kely? Efa mety io e. Ny abeany fotsiny zao no tsy haiko hoe kely ve sa ahoana. Ohatra ny lavalava ihany mantsy raha fijeriko an'le faty aho mino fa atonina tsara io e. Ary andao voaka amin'izay fa taraiky be eto tsika. Dia inona ny tia nanomosana an'ity? Tsy fonosan'izany io ka tonga dia alefa amin'izao fotsiny ka batao avy any amin'ny tongony ary. Za nainga avy aty ambony. Za raisina amin'ny tanana ohatr'izao lesy e. Lasa mavesatra be io. Marikiriko be nge raha tanjona ny avy aty amin'ny lohany aty. Fiandraha daholo ato. Na ny vavany ary mbola mamoaka raha. Avy ary lava aty amin'ny tongony aty e. Le tiako io zany. Dia aleo raisiko ny avy any. Ao ary. Ary aleo miara-mibata. Tena miosin-draha marina izy zany. Mafy kosa aloha nidonana azo azy iny. Ao ary. Efa vonina ka. Ao. Zay. Ary mavesatra be ka zany Oay. Ay moa nampidiriny latato koa ny poketra an'ity. Dia atao aiza koa zany tika. Zay. Fa iny ty mampivanaka alla fotsiny eo e. Ora tanjona. Fa manino ny lay e. Araina ihany eo aty andro ty. Gaga be fa ohatry ny efa hitako izany le ty vehivavy ty. Tsy tadidiko fotsiny hoe taiza dia le ty koa zany. Zay vehivavy rehetra nanao accident zany dia mety ho fantatry lahy daholo. Tena tsy mianiany amin'ny lararado nisy fotoana efa niresahako tamin'ity vehivavy ty mihitsy. Aza manany ihany lesy fa taraiky be tsika. Ao tonga dia alefa tsy anaty lavakatsy amin'izay. Isa, roa, telo. Zay. Ary mikisany lahy nitorako azy aingana amin'ity angady ty amin'izay e. Lasa saina ihany ity zary rado hoe dia ho tsinitsika ve zao ataontsika izao e. Ka hatratra ny tsy fidy ngely ty tsika e. Tsy maintsy tonga amin'izao. Ny fianakavian'ity vehivavy ty lesy zao any ny penipenineran'ny tanàna mitady azy. Izy ty totorantsika sy lahatany aty. Zay ny anjara ny ratanjona. Inona indray ary ty be santy makabe ty. Sa tonga saina tampoka elafa fantatry lahy izy teo. Ary ty indray aloka sepotra be kely sy sangamby io. Eto aty indray ary ny angady iny e. Ataotry ny valaka be la zany. Zay. Fa ngasina le fahalaniaraka tao iny poketra. Le dia ay moa ty tetỳ tanako. Tsy tonga saina mihitsy koa ako. Le ty koa zany. Fa tsara ve lahy ty. Dia ahoana indray zao iny ka.
ka hoentina lesy dia atsipy any ambadimbadika any fotsiny a. Ary raha misy matsikaritra iny dia ahoana? Sy tonga dia figadrana avy hatrany no miandry an'lahy. Satria tsy maintsy ho hita ihany koa ty toerany ity dia ho fantatra avy hatrany hoe iza no nandevina an'io tato satria tsika no nangataka angady tamin'ny andro alina be. Tena ho tratra amin'ity marina tsika raha izany ka. Ka aleo entina miaraka amintsika aloha dia rehefa ny Antananarivo any voariny. Iza so ny ary ny afantatra an'iny rehefa any? Mety zay. Tazomy ary aloha ty fa za no ny fanotorany. Aleo le sy asiana an'ireny ravin-kazo main'ireny ihany eo amboniny a. Ary ainga ny lafa so lasa sainao ihany io hoe mbola tsy niverina ihany tsika. Efa manao azy farak'izay aingana. Radio Plus. Fanakaiza koa rady sy tanjona. Tsy efa adiny roa dia zareo ny tany. Zao ary efa ho amin'ny 3 sasany maraina. Za koa moa ty tsy afaka hoe hiantsondry zareo akoriko. Ny telefona ary nazany roa daholo. Zao za ty lasa mitetaina fotsiny eto. Sao dia mba misy olana indray ary any e. Inona moa efa ny tokony hanahirana andry zareo antsony? Raha tsy hoe tratran'ny gendarme angaha? Aza hitako an'izany. Fa matoa aloha mbola tsy misy onkorotana ty dia mety milamina tsara zany ihany e. Sady za efa te hitantara ny zavatra rehetra manelingelina ny ato andohako ato. Tsy te ino anefa. Tsy misy an'izany e. Eritreritry fotsiny zany. Aleo mihitsy miandry azy roalahy eto ka. Sady tazomiko aloha ty karnety asehoko andry zareo. Fa tsika tato ihany lesy izy teo a. Efa nampivadika ny adohako mihitsy ny eritreritra an'iny a. Rehefa afaka tato aloha izy dia tsara e. Fa mahalasa saina naly ty dia le endriky le vehivavy teo a. Za indray le ty. Tena mila manaridi kely mihitsy elahy fa lasa any amin'le faty teo foana ny sain'lahy. Tsy manofy ara rato a. Tadidiko tsara ny endriny. Le masony ohatrany somary miletika sy le orony lavalava iny. Tay zary moa hoe. Velomy lesy le fiara dia andao andefa aza avy eo tadidilana hiposaka eo azany masoandro. Ndao ary. Fa ahoana moa zany zao no hanasantsika an'ity fiara tika. Marina tsisy atsikaritra hoe afiandrao anaty malinao. Sady lasa ohatra misy fofony zany atao anaty fiara. Tsy maintsy sasany tika. Dia aiza nefa? Miala maraina angamba lesy tsika. Dia mitady rano any an-dalana any. Sa ahoana ho zay lahy? Miala tsiny ndriobo nanaitra anao indray a. Saika tsy ho tairika any ianao nefa ohatrany mianainga rehefa avy eo ihany no ny zaiko. Dia tsy hitako eo intsony ianao. Tsy manina ka. Za koa ary ngefa tokony fo mihitsy e. Ny andro koa ty efa maraina. Sady anatitra an'ity angady dia koa no tena atondihako e. Misaotra anao nampindra anazy anay a. Vita ihany ga izy tany? Inona moa zay? Ka le fandevenana an'le zandriny zazako. Taiza nataonareo roalahy? Hay ve. Ka tsy dia hitako le toerana fa mitondra ny fiara fotsiny nataoko dia rado nanao azy tany. Ay kosa. Fa tsy dia lavitra teto e? Fa tao manadikadina be koa ary iobo zany. Za koa tonga dia mipararisa ho azy tampoka teoko. Na ny volokoditra ary zany mitsangana daholo.
Aleo aloha miezaka mody tsy taitra so eritreritra zavatra hafa eto ty sady ny maso mijery aho ohatra milaza zavatra zany fa inona ary ny dikan'izao e Tanjona fa maninona ianao maninona ozy ianao fa tosianao kory zay teneniko e fa marary nga ianao sa te atory tsy maninona ka fa masonao nooronao miendrika ao ray manontolo mihitsy e tena zay indray Tanjona am'le aingam-panakely ho tonga hatramin'ny andro maraina mihitsy indray zao ngamby io e io be misy zavatra tsy maintsy teneniko anao tena tsy mazaka tsony Tanjona fa hivaky ihany sady amin'izay tsy amboka daholo na ny andro na ny vatany mangovotra sy mipararehetra koa nge izy zany mafy ihany zany hitory fitiavany zany ka aleo aloha avelako hiteny mihitsy vao valiako sa ve nefa ohatry nefa mijaly be izy zany ka aleo rangaha piko izy mampalahelo an'andro na mijery azy ary sady za koa nge efa fantany hoe tia azy koa e aza miteny inona tsony ry Tanjona fantatry ny ao am-ponao na dia tsy voalazanao ary zany efa voaraiko tao anatin'ireny vetsivetsy sy le fiarahantsika nijerany hoe tarabolana io ny afatra rehetra tianao nampitaina taty amiko mba hanjarako indray mamaly azy tianao koa ary Tanjona iny fa na dia ora vitsivitsy ary no fankalalantsika sapako nanintona zany ianao tamin'ny vao tonga teto ary fantatry fa misy fitiavana koa ao anatinao ao io bia ka mombanao sy le rahavavinao nge no tsy haninona amin'izany izy maninona moa raha manan'olon-tiana ka sa tsy mahazo manao an'izany aho izy ianao nahoana moa ianao tsy afaka hanana olo-tiana e fa le rahavavinao aza alefa amin'izany ny sainao e rehefa tonga eo izy dia aza avaitsika amin'ny momba antsika Tanjona afaka mahazoroka mamy avy aminao ve za sa mbola ampiandrasinao ela be ety ihany Rado fa zay ve nareo vao tonga fa maninona ny zanona ela be tany e ka zay rehefa vita le izy ry nasolo tsy maintsy nalevinay nge fa tsy nasiponay fotsiny ka ainganary ianao dia idio trano e ary esy Tanjona mbola nanatitra an'le angady any amin'ny oby any ambony any izy teo ka fa ahoany mipetra aloha ianao dia eno tsara eny ary misy iny nidina teo aiopo taminareo nandeha tany rehefa nresaka elaela teo zay dia nitantarainy anazy hoe daholo ny fiainan'izy roa tato amin'ity hôtely ity dia lasa saiko noho ny avy eo hoe sao dia mba misy ifandraisany ary le fatiny hoe tsika sy ty iobo ity ianao very nasolo mba mieritreritra olona famezivezera Madagasikara ty inona nisy fandraisan'iny fahatiny sy oby ka za koa asange mba miasa saina amin'izany fa ty hitanao ty karne ty anasy ty dia soka fa misy sary be dehibe ao aiza hoe reo e reny zao ny sariny rery dia indray iny sarin'isy ny ravaviny dia ty ny sarin'isy ny ray aman-dreniny tonga dia oronso dia zao ny tana rehetra fonoso lamba ingana zakely fa zay antsony Tanjona fa ahoana Rado aza be fanontany iny ianao e zay asaiko ataonao atao ary farak'izay aingana indrindra tsy manana akoatra ny 10 minitra tsika aingana ary nasolo io bia resy ny fitiavanao tsy mahalobava tsony any any kely ary ka aza miteny tsony ary ny fahanginanao koa ne dia efa mitory fitiavana rehetra ao anatinao e babinao koa ary Tanjona raha sitraka ao dia mba mangataka hoe mijanona aloha fa za mandeha androany
sao dia tsy mety izany rioby a. Marina fa hoe te hijanony eto akaikinao foana nefa Tanjona kosa e. Zange mbola mba te hianika fitiavany eto akaikinao e. Sady mbola te ianao an'ilay teny amin'ny saingam-panahy mahafinaritra be i. Mba satroko kokoa nge kirioby malalako e. Fa za ve dia amelirery an'ireo namako ireo kosa e. Fa angamba ry zareo kosa hoe mijanona aloha fa mbola hojereny mamazana ilay zazakely. Ka niova indray ny programany rato e. Aleo ny miainga androany dia androany ihany izay. Any Antananarivo hoentina any amin'ny dokotera ilay zaza. Enao kosa e. Mba androany fotsiny nge. Ao moa tanjona. Rehefa tonga eo iary dia mafaka miara-miakatra tsika sy ianao rapitso. Sady tiako ery izao raha mba miaonareo. Zany a? Mijanona ianao a? Ary aza mipitrapitra mampalahelo kely ohatran'ny io moa e. Manjary malahelo kely nge za e. Eny ary fa hijanona e. Fa tsy maintsy miakatra tsika rapitso a. Marina, tena zay a. Misaotra ki malalako a. Tanjona, miala tsy manapakaresaka reo fa tsy maintsy miainga zao tsika. Fa iny ny teny koropadropaka be ty rato a. Miomany ala fa zao tsika dia andeha. Radio Plus. Tena mizara tanteraka ny saiko rioby a. Tsy hitako intsony izay atao. Very tanteraka e. Tanjona, fa maninona ianao e? Sady toa mivalo arika be nge fijeriko anao e. Fa misy inona? Ioby a, tsy manatsafidy intsony a. Mandoro mamay any anaty koa ny fitiavako anao. Nefa tsy voafihan'ny saiko intsony ny tiako atao e. Tsisy azoko ry Tanjona. Maninona raha atao mahitsy ny zavatra tianao tenenina e? No hampangain'ny fitiavako aho ankehitriny rioby a. No ary fa ho tantaraiko anao ohatran'ny voalohany e. Fa inona no tantarainao? Mifona lesy rato a. Sitrapoko lesy. Alo, fa misy inona ry Tanjona? Maninona ala zany? Aza mamy metsiny ahy lesy e. Tiako loatra ioby. Eny e, ka efa fantatro ne zany e. Fa tsy azoko hoe inona no mampitomany an'ny laka. Marina lesy hoe mifanaraka tsika fa samy hitahiry an'ilay sekrea. Marina fa nifanaiko tsika telo tamin'izay mety ho toy an'ity raha ty aneriana any. Nefa inona indray tia? So dia mba mamela lesy anahy. Tsy vitako raharato a. Fa ela vely ty lasa dala. Efa fantatsika tsara nge mivokatra zany raha sanatsika misy mivadika ny ray amintsika. O raharato a. Tsy mendrika ny finamanantsika sy ny fifankatiavantsika hatramin'izay lesy a. Namanatsy fokony nareo sy nasolo nefa tiako loatra ioby. Tsy vitako ny andainga amin'ny mandrakizay lesy. Tena mifona lesy a. Aza manao an'izany lesy raha Tanjona. Allo? Tanjona? Allo? Allo? Tena tapaka ilay antso. Fa misy inona hono rato a? Ka tsy fantatro mihitsy nge izay zavatra mitranga fa mitomany be lery ny antso anaty io e. Ny fahazahoako azy fotsiny dia tena mety hivadika Tanjona. Maninona? Hivadika ahoana e? Fa te higadra ve izy e? Zay ny fandraisako ny teny lery teo e. Ary le poketra moa zany nataonao aiza ary nasolo. Ka efa saika nohetsiko le izy dia niraisan'ny Tanjona tetỳ an-tanako indray fa hoe izy no anary azy rehefa tonga ny tanàtsikako. Dia tavelany amin'lery zany le poketra.
hitanareo very tanjona. Tsy napoziko e. Le zandriko vavy. Ioby a, mifona resa e. Tsy fidinao anay ngery Ioby e. Sady loza nitranga tapoka le izy ary tsy nisy azoko nialana mihitsy. Fananina nefa raha nanantona polisy na nitsotra tamiko fotsiny ianao e. Ka natahotra nge zahay ry Ioby e. Naleo nay nanafina tanteraka an'le izy. Tsy ireritreretra nanafina an'izany tamiko mandrakizay koa zany ianao. Tsy ry Ioby a, vokatry ny fitiavako anao dia zao niteneniko anao zao marina rehetra. Ary tsy fantatro hoe raha vavinao nge izy iny raha tsy iny poketra ny sireny sary tao anatin'ireny e. Malahelo loatra ary tanjona. Tsy tantiko izany zavatra rehetra tamin'ny ary izany. Lozanareo ne zany nafaty azy sy namizako azy e. Eny e, manaika ahy e. Mibabika eto anatrehanao aho ary mifona aminao satria no nataoko daholo ny aton'izao. Mamela avy ianao ry Ioby. Ny amelanao moa ve tsy ho vitako fa miendra vaviko. Eny e, mety tsy fidonanareo marina le loza. Fa hono a. Aiza ny toerana nandevenanareo azy zany ka? Misy alaky ninona kely zay ary aloha ary e. Any nasiana azy. Voalevana soamantsara izy iny e. Efa fantatrao daholo ihany koa ny zavanitranga rehetra. Mba saika anontany anao ary Ioby hoe inona ny fanapahan-kevitra ao a? Tanjona, tiako loatra ianao, tena tiako. Ary fantatro fa fitiavanao akoho nanosika anao hitantara andrenirehetra ireny. Ankehitriny tsy afaka ny hanao ny lalana miaraka amiko intsony ianao? Afaka miaraka ny lalantsika nefa tsy avela koraraka tany fotsiny raha ny ravaviko ry tanjona. Na dia tiako satroka aza ny eo akaikinao lalandava dia Ioby, fa izy reto tamin'ny manatony reto? To polisy? Ioby a, tsy afaka adinoana ve zany e? Tianao ane ary Ioby e. Tsy afaka nadina amin'izany ary tanjona. Na dia nirehatra sy nirezareza tato am-poko ary ny fitiavako anao. Polisy ireo e. Izany ny anjandro zareo ary akanao no natongavany. Mino aho fa tsy handiso ahy akory ianao satria fitiavako anao ihany koa natonga an'izao. Eny ary, manaika. Tsy maninona fa vonona anefa izay anjara sazoko ary izay no mahasambatra anao. Izay ihany koa ngamba no mety ampilamina ny fanahin'ny ary ravaviko e. Mino aho fa hiala sasatra tsara izy rehefa fantatra ohatr'izao marina. Vita kiry ary ny fitsarana. Voasavigadra 10 taona trano maizinavina rato na hitanjona. Nasolo kosa voaheloka 5 taona any am-ponja saingy no izy mbola mitaiza kely dia nahantona ny sasany. Mino aho fa mahita andrina dia tsy eto anilako intsony ary. Mbola mifona amindriany nefa satria raha ny tokony ho izy dia izany nandeha nanao ny provision fa tsy ndry. Toroko mantsy tamin'iny saingy noho ny akamoko tendrina saiko nandeha. Efa anjara ho antsika koa ngamba izao hoe tsy misy afaka manohitra ny fiantsoana avy any ambony mantsy. Ny mitomany sy ny mandrotsaka ny ranomasika eo tandoha fahasandrisisy tiano azo atao.
avelako nefa mbola betsaka ny client miandry ao amin'ny hotely dia ireo tsara dada sy neny fa reo akaikindrireo izy matokina ireo telo mianaka fa tsy hofako entindrika fotsiny ny anarantsika aleo andeha amin'izay velomo zany zandriko tsy foko zany natolotry ny radio plus ho anareo teo Nampangain'ny fitiavany. Tantara indray miseho nosoratan'ny Tantara Andriamanalmanana. Ireo nanomena ny tantara Romy Armanana, Diarra Nevson, Yada Randry, Priskara Kotoarmanana, niaraka tamin'ny Laingo Andreas sy Solofoy Randriamalolona. Nandray feo sy nana totoso Yada Randry. Sans